amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Alahady fa 5 Desambra 2024. Alahady fahatelo ny amin'ny Advento. Alahady izay mbola ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe manetry tena ny mpino. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha iraintsika ny hira voalohany amin'ny firana fanampiny. Vavaka isika. Misatranao indrindra izahay Andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka mbola tonga eto amin'ity tranonao ity izahay rehetra mpianakavin'ny finoana. Eto aminao izahay ka voataona, misamborinao ka resinao. Noho izany, manandratra ny fiderana sy fankasitrahana anao izahay
tsapanay tokoa fa ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao no mahatoy izao anay. Aoka ny fananao masina no hitarika anay mandritra ity fanompom-pivavahana ity mba nivozanay hery avy aminao Andriamanitra. Tompo, manatreha anay fa ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany izay nampianatra anay vavaka manao hoe rainay izay ny lanitra mamasina ny tonga ny fanjakana atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny an-tany omenay anio na ny sahazo anao ary mamelany eloka tahaka namelany izay miloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandry izay. Amen. Mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hafony ny lalany ary ny tsy marina hafony ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa mamindra fo aminy izy, eny ho amin'ny Andriamantsika fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandry ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ivavaka isika. Indrisy ry Jehova Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sady mahatalanjona ianao, mitana ny fanekena ka maharopo amin'ny olonao ianao. Izany faharoponao izany dia hita sy tsapa amin'ny alalin'ny antsonao izay manambara ny fialaneninao. Eo anatrehan'ny antsonao mba hiverenanay aminao dia mahatsiaro izay fa tsy tanteraka. Efa nanota izahay ka nanao meloka teo anatrehanao. Imbetsaka ny antsonao tonga aminay mba hiverina aminao. Kanto tsy miverina izahay, tsy mba mitady anao izahay Andriamanitro, na dia fantatray aza fa aminao no azahoanay famondram-po sy famelan-keloka. Ko dia mifona, mibeboka aminao izahay, mamondrafo aminay ary mamelany elokay. Aoka re ionana aminay ny fahatezeranao. Ankehitriny, inony ny fifonanay sy ny fitalohanay aminao, ary ampamirapirato aminay ny tavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anandratanay izany vavaka izany. Amen.
fitadiavana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny soa mafaly omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hideranay dia manindry fo aminao aho, mba tsy hamongorana anao, mety aho, madiova ianao. Amarako ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa avoavelany elokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra dia hitsangana araka izany ny tompon'anjara ao amin'ny sampana sy kolelady ho amin'ny 10 minitra. Manasa ny sampana sekoly alahady hitsangana, anao ny hira valo sy valonjato. Hira valo sy valonjato ny andinin'ny voalohany ihany. Ny mpianatra sekoly alahady sy ny mpampianatra sekoly alahady azafady. Mangataka ny tanora izay tonga manatrika eto sy ny ankizy mba hitsangana miaraka amin'ny sampana sekoly alahady. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay o, misaotra anao izahay fa mbola manana anjara amin'izao anjara fotoana ho an'ny ankizy sy tanora izao. Amen. Afaka mipetraka isika. Sokavantsika ny baibolintsika ao amin'ny boky ny Ohabolana. Ohabolana toko fahaenina. Ohabolana toko fahaenina ny andininy fahaenina. Ohabolana toko fahaenina ny andininy fahaenina. Rehefa hita dia iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mandeha fitsika ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Amen. Samy efa nahita vitsika daholo angambitsika e? Mbola misy tsy nahita ve? Ny vitsika dia biby kely, tena kely dia kely tokoa izy. Ary raha hijery azy tsika dia mila miondrika. Raha eto amiko eto izao no mijery vitsika ery ambany ery dia tsy mahita. Dia tsy maintsy mandeha miondrika eny aho izany. Na raha tena kamo be mihitsy dia makalopy aho dia tazamiko avy ety ambony ety izy.
Ny vitsika koraka izy a dia bibikely a tena mazoto miasa. Izay fahazotoany izay indrindra no tiany Jesosy ianarantsika sy alaintsika tahaka. Arak'ilay teny novakitsika teo a, manao hoe mandehana ny amin'ny vitsika ary ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Dikan'ilay mandehana dia hoe irahantsika izany. Irahan'Andriamanitra tsika hijery ny fomba fiainan'ny vitsika, ka hianatra sy hahazo ny fahendrena avy amin'izany. Inona ilay fahendrena eto? Fahazotoana. Inona dikan'ny fahazotoana? Tsy kamokamo. Ka izy ary no vonina tsy ho kamokamo intsony. Mba tsangano ny tanana hoe ay, misy maromaro ihany. Koa raha vonina ary isika dia mba haverintsika izay lazaiko. Tsy ho kamokamo intsony. Intsony aho Jesosy. Tsy ho kamo intsony. Tsy ho kamo intsony. Intsony aho Jesosy. Tadiditsika ve? Averintsika indray mandeha hoe tsy ho kamokamo intsony. Intsony aho Jesosy. Tsy ho kamo intsony. Tsy ho kamo intsony. Tsy ho kamokamo intsony aho Jesosy. Misy hoe intsony aho Jesosy ilay farany fa diso ah. Angatantsika ny mpitendry ary mba hitendry ny hira laharana 813 a. Andininy voalohany ihany, andininy iray ihany ataontsika dia hovaintsika an'le naverintsika teo a ny tonony. Rery ihany voninahitra mbola hivavaka isika. Jesosy, vonina hiala amin'ny fahakamoana izahay a, ampio izahay mba hazoto ary tehirizo ny fahavononanay. Amen. Sy haino soratra masiny sika riavana arak'izay tao amin'ny Isaia toko fa 7:50 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny andininy
fa 120. Isaia 7:10. Ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny andininy fa 120. Fakina amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izao no lazain'ny iray avy sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avy sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fosiny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fony ny torotoro fo. Fa tsy fandahatra mandrakariva aho, ary tsy ho tezitra mandrakizay. Fandrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy, dia ny aina izay nataoko. Ny elony no ny fieremany nahatezitra ka namelezako azy, fa ny hery aho satria tezitra. Nefa niodina izy ka mbola nandroso tamin'ny lalany tiany ny fony ihany. Efa nahita ny lalany aho, nefa asitra anazy ihany. Dia hitari-dalana azy aho, ka ampody ny fiononana ho aminy sy ho amin'ny malahelo ao aminy. Dia izao izay mahary ny vokatry ny molotra, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiko Jehova. Ka dia asitra anazy aho. Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboara voara. Eny, tsy mety tafatoetra izy, ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy Andriamanitra. Ho toy izy antsika ny famakina ny teny soratra masina arak'izay hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina 2:2. Kolosianina 2:2 ho vakina amin'ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravona, na ny voaloham-bolana, na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an Kristy. Aza mety fitahina, tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hita sady feno fiavonavona noho ny fisainan'ny nofo. Ka tsy mihazona ny loha izy no hitombon'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidiam-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo, ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory asaka ny fampanaranana ny nofo. Iara hitsangantsika hitsena amin'ny filazantsara. Filazantsara nosoratan'i Luka 4:20, andininy 7 atsahatra hatramin'ny andininy 1:20. Rehefa hita zaho hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy mifidy ny fitoerana aloha, ka nanao taminy hoe raha misy makanao amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha, fandrao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao, ary ho avy izay nanao ka sy izy ka ilaza aminao hoe ome toerana io olona io, dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana oriana indrindra. Fa raha misy manasanao, mandehana mipetraka eo amin'ny fitoerana oriana indrindra, ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza, mandrosoa etsy alolo kokoa ianao, dia ahazo azo eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Sarah
mivavakatsika ry havana endreny fahatsaranao ry tompo Andriamanitra eo fa menao zao ampampitaona zao zay eto amin'ny tranonao masina afaka namaky ny soratra masina andraisana indray ny afatra avy aminao entanay mamakivaky ty herinandro nay vaovao ity indreo ny vahoakanao mangetaeta fatratra izany sitraponao izany fa nay masina nay hiasa ao anatinay tsirairay avy atonga anay ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany iainanay sy hivelomanay atonga anay nanatoetra manetry tena io koa ny mpanomponao izay nitendrenao anambary izany sitraponao izany aoka zay avy aminao no lazay ny vavany dia mitenena araka amin'ny fombanao tompo fa vonika iananao zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonana sy anaovana izany vavaka izany amen. ry malalin'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 2 ny 9:40 ka hatramin'ny 9:17 no angalantsika afatra ny amin'ity anio ity. Kolosianina toko 2 ny 9:40 ka hatramin'ny 9:17 aoka isokatra eo ambany masontsika izany rehavana. Ny epistily ho an'ny Kolosianina dia taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana atao Kolosia mba hampaherezana sy ho taridalana ho an'ireo mpino manoloana ny kolotsaina sy foto-kevitra ary fampianaran-diso izay nateraky ny fahendren'olombelona. Arak'izany zany dia manome fampianarana fototra momba ny filazany tsary Paoly eto ary manohitra ny fampianaran-diso izay nitsoka tao a-Kolosia izy dia ny fomba mpivavahana jodaisma sy ny filozofia maro samihafa hanozongozonana ny fampianarana kristianina mba hahatonga ny mpino tsy hajoro amin'ny finoana fa ho latsaka ao anaty fisalasalana ka tsy hahatsapa itsony ilay fahafahana ao amin'ny Kristy Jesoa. Ka ny olona afaka ao amin'ny Kristy dia miala amin'ny aloka. Ny olona afaka ao amin'ny Kristy dia miala amin'ny aloka. Ny 9:40 sy ny 9:17 no ahitantsika an'izany. Raha sitrakareo dia ndeha raha antsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
ko aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firaviravona na ny voaloham-bolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy. Aloko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy. Ny hoe aloka riavana dia midika hoe tandindona, aizina mikitroka, anambarana fa toerana tsy ahitana ny mazava zany ka mandisy fanantenana, ka tsy misy na inona na inona zany azo antenaina ao amin'ny aloka. Fa inona ary ireo ambaran'ny Paoly hoe aloka eto amin'ity epistily ity dia hitantsika eo amin'ny 9:40 dia tsy inona zany fa ny lalàna ny fihinanana, ny fisotroana, ny andro firaviravona, ny voaloham-bolana ary ny sabata. Ireo tenireo ry havana dia hitantsika ao anatin'ny lalàna ny Mosesy izay najaina fatratra, nanana ny maizy azy ao amin'ny testameta taloha. Fa ireo rehetra ireo ihany koa norarany Paoly eo amin'ny 9:40 ka ilazany hoe aza vela isy tsara nareo ny amin'izany, na koa hoe aza vela isy anameloka nareo ny amin'izany zavatra izany. Fa inona tokoa ary ny tranga mahatonga ny Paoly miteny tahaka an'izany? Ny zavatra nitranga dia noteren'ny jiosy hifady sakafo izay fadiny izy ireo ny kristianina tao Kolosia. Ary tsy izay ihany fa nasaina nazareo andro firaviravona amin'ny fivavahana jodaisma ihany koa, indrindra fa ny sabata. Ko lasa nisy fampianarana sy foto-kevitra tsy mipetraka tsara tao, foto-kevitra tsy araky ny fampianarana kristianina, satria lasa nisy fiheverana fa ny famonjena dia azo avy amin'ny fihinanana, ny famonjena dia azo avy amin'ny fisotroana, ny famonjena dia azo avy amin'ny fitandremana ny andro. Izany dia mamaritra fa ay izany ve ny famonjena tamin'ny jodaisma dia azo avy amin'ny ezaky ny tena. Ezaky ny tena no mahatonga na ho voavonjy. Ambaran'ny Paoly mazava nefeto fa aloko ny zavatra ireny fa ny tenany dia any Kristy. Ko ny fahatanterahany famonjena zany dia raisina amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ilay fahatanterahany lalàna fa tsy avy amin'ny fomba mpivavahana izay matetika volen'ny olona hanampy ny famonjen'i Jesosy Kristy, satria ireny dia aloka. Hitantsika izany eo amin'ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny. Betsaka ny olona no manampy fombafomba ilazana ny famonjen'i Jesosy Kristy. Ka raha tsy manao an'izao ianao, raha tsy manao an'ity ianao, dia tsy ho amin'ny famonjena, tsy ho sitrana, tsy azo fitahina. Iainantsika mandraka ankehitriny izany ry havana. Ka izany indrindra no mahatonga ny Paoly mitaona ireto kristianina tao Kolosia ireto mba hiorona sy hajoro amin'ny finoana marina ao amin'i Jesosy Kristy, ka tsy ho voareborebo ny fampianaran-diso izay mitondra amin'ny fanetrentena hitraitra, fa tena hatsapa ilay nanafahany Kristy azy, tsy ho ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Satria ny lalàna dia mahafaty ary mahatonga fitsarana. Ry havana malala, indraindray tokoa ane isika eny anivon'ny fiarahamonina eny dia voafitaky ny fombafomba isan-karazany. Misy fomba izay omen'ny fiarahamonina antsika, tsy azo atao zao, tsy azo atao ty, dia ireno ny lasa mibaiko ny fiainantsika isan'andro, fa tsy mandeha sy miaina araka izay nanafahany Kristy antsika isika. Dia ilay hitantsika ao amin'ny Galatianina 5, ny 17 sy ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa efa nantsona ho amin'ny fahafahany anareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahany izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana, fa tanteraka miteny raha ihany lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
izany ny fahafahana eo amin'ny kristianina dia ny fifanompoana amin'ny fitiavana. Izany ny sitrak'Andriamanitra fa tsy ny fitandremana ny fombafomba na apetraky ny lalàna io na apetraky ny fiarahamonina, fa ny lalàna dia mahatonga fitsaratsarana ny hafa ary mitondra ho amin'ny fanandratantena fa tsy mitondra velively ho amin'ny fanetretena. Ry havana malala, tokony hatonga sainantsika izany. Tena ilay fahafahanao amin'ny Kristy tokoa ve ilay iainantsika? Tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa ve isika sa ny fombafomba fotsiny ihany no anatoanantsika an'Andriamanitra? Amin'izao fanantenantsika ny fiavian'ny tompo izao dia aoka hiala amin'ny karazana aloka eo amin'ny fiainantsika isika. Dia ilay fombafomba fotsiny maro isan-karazany izay tsy tena izy akory ka mamitaka ny tenanao, mamitaka ny hafa, fa aoka mba tena iaina ilay maha-olona afaka ao amin'ny Kristy ka ampiorina ny finoana ho amin'ny rery ka iaina amin'ilay fitiavana sy ny fifankatiavana. Mba tsy isika ane ilay miantsoantso foana hoe tompoko tompoko nefa tsy fantatry Jesosy Kristy akory. Mba tsy isika ane ilay ampiorina ny finoantsika amin'ny teny fotsiny ka manaja an'Andriamanitra molotra fotsiny kanefa ny fo dia lavitra n'Andriamanitra. Tao amin'ny soratra masina isika mba hiala amin'ilay aloka ka hiverina ao amin'i Jesosy Kristy ilay fototry ny finoana kristiana. Fa rehefa afaka amin'ny aloka ary isika dia aninona? Tsy aninona akory fa mitombo ao amin'ny Kristy. Ka ny olona afaka ao amin'ny Kristy zany dia mitombo ao aminy. Ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no misy an'izany afatra izany. Raha mijery manokana isika eo amin'ny 7:20 dia misy an'izao teny izao ao hoe izy no itombon'ny tena rehetra. Izy no itombon'ny tena rehetra. No hoe mitombo dia mialehibe, miatsara, mivoatra, mandroso amin'ny fahatsarana. Mialehibe dia miatsara, dia mivoatra, dia mandroso amin'ny fahatsarana. Fa le mitombo amintsika amin'izao andro ankehitriny izao manko hoe rehefa matavy dia ratsy. Fa tsy zany no hoe mitombo lazay Paoly eto, fa mandroso ho amin'ny fahatsarana. Ka miala amin'ilay fisainan'ny nofo, fa manana kosa ilay fisainana avy any ambony, dia ilay fisainana araka an'Andriamanitra. Ka ilay fitombona voalaza eto zany dia ilay fitombona ao amin'i Jesosy Kristy. Ary marihana fa ny olona manana fanetrentena tahaka an'i Jesosy Kristy no afaka mitombo ara-panahy. Fa inona tokoa moa ny zava-nitranga mahatonga amin'ny Paoly mampianatra ireo mpino tao Kolosia mba ho amin'ny fitombona ao amin'ny Kristy? Satria nisy fampianarana avy amin'ny fahendren'olombelona izay nanozongosona ny finoan'ny mpino tao Kolosia, dia ny amin'ny fanetrentena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely. Tahaka n'ilay hitantsika amin'izao fotoana izao, miteny amin'ny fitenin'ny anjely. Efa tamin'ny andron'ny Paoly zany nisy foto-kevitra zany hoe fanetrentena hitraitra ary fivavahana amin'ny anjely. Ny fanetrentena hitraitra hita tao dia izao, dia fisehosehoana ivelany fotsiny eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fitafy maneho fahantrana sy endrika reraky ny anohanana. Zany nataon'ny olona tamin'izany fotoana izany mba ho hita fa mahafoy ny arenana izy noho ny amin'ny Kristy ary mifadianana lalandava ka tsy maintsy ampahoriana ny nofo vo azo atao hoe vavaka. Natao anefa izany ry havana mba ho derain'ny olona hoe manamasina ny fitondrantenan'izy ireo. Izany no heveriny fa fanetretena, kanefa ny tenany no omeny voninahitra fa tsy Kristy, tsy Kristy velively. Ny fivavahana amin'ny anjely kosa dia izay nitakarina avy amin'ny filozofia jentilisa
ka manaisotra tanteraka an' Jesosy Kristy tsy ho mpanalalana tokana amin'Andriamanitra ray. Ary zany no amafisin'ny Paoly eto, mba tsy ny tena no lohany fa aoka ho Kristy no lohany, ary ao amin'ny Kristy no hitombona ara-panahy. Satria efa niara-maty tamin'ny Kristy ny kristianina, ka tonga olona afaka ao amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka nahoana nanaiko voafatitry ny abidi mpianaran'izao tontolo izao. Ry havana malala, ny olona mitombo ao amin'ny Kristy zany, dia olona mahatsapa ny antom-pahavelomany dia ho an'ny Kristy, ary zay ivelomany eo amin'ny fiainany dia miaraka amin'ny Kristy izy, ka ny amin'ny manontolo dia ao amin'ny Kristy irery ihany. I Jesosy Kristy no ivon'ny fiainany, ka ny akoatra ny Kristy dia zava-poana sy aloka ihany. Koa ny fitombona ao amin'ny Jesosy Kristy zany dia fitombona amin'ny finoana miainga amin'ny fanetretena. Miariary ao anatin'izany ry havana fa ny finoanan' Jesosy Kristy ny mahavonjy, fa tsy ny fisainan'olombelona, tsy izay heverina ho fahendrena eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany ny mahavonjy atsika, fa ny finoanan' Jesosy Kristy irery ihany. Ry havana malala, mitaona antsika ny soratra masina fa ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany ny finoana azo antoka, ary ao aminy no azontsika fahafahana marina. Ao amin'ny rery no azona ny famonjena, ka manafoana ny fampianaran-diso izay mieli-patrana amin'izao fotoana izao. Ko mandra-piavin'ny tompo ary, aoka isika hitombo ao amin'ny Kristy, mitombo amin'ny faharesen-dahatra ny olom-bovonjy, mitombo amin'ny fifamatorantsika amin'Andriamanitra, ka hay anetry tena, fa tsy ho feny firehariana sy fisehosehoana, ho mora lahatra ary tia fihavanana. Ho kristianina miorina ao amin'ny Jesosy Kristy, mitombo sy mivelatra amin'ny fahasoavana, fa tsy amin'ny fiainana feno haingitraingitra, mahatonga fitsarana avy amin'ny velany. Ko iaino ary, ilay fahafahana izay efa nanafahany Kristy anao, ka ialao avokoa ireo karazana aloka mahatonga anao tsy hiaina ilay fanetretena marina, ary mitomboa ao amin'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia iombona amin'ny vavaka setry ny tenin'Andriamanitra sady ho fangatahana isika. Pisatranao izay Andriamanitra tomponay. Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao, ary tsy misy diso anjara izay rehetra tonga mivory miantso ny anaranao, miandrandra fitahiana avy aminao Andriamanitra, fa samy nomenao ny teninao izay anitsy ny lalanay eo amin'ny fiainanay. Ambaranao taminay, tamin'ny alalan'ny mpanomponao, ny olona afaka ao amin'ny Kristy dia miala amin'ny aloka. Be dia be tokoa Tompo ny zavatra bisy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, izay mialoka ny amin'ny famonjena, kanefa ataonay izany amin'ny fombafomba
izay maneho ezaka ny tenanay iverinay fazahoanay ny famonjena. Ambaranao anefa tsy amin'ny fombafomba na amin'ny lalàna zao tontolo zao no isitrahanay izany famonjenao Kristy izany, fa ny finoananao irery ihany. Ary zany indrindra no manamarika maha-prôtestantanay izay miorina amin'ny teninao Andriamanitra sy amin'ny finoananao irery ihany, izay azahoana famonjena. Saotranao ny amin'izany teninao izany. Tsy vitan'izay ihany, fa raha tena olona afaka ao amin'ny Kristy tokoa dia mitombo ao aminao Kristy, mitombo amin'ny fahatsarana mandroso ao aminao Kristy. Izany ny atao mba ho mariky ny fanetrentena. Tompo, tario lalina izahay mba tsy ho tonga amin'ny lalany ny fanetrentena diso tahaka izay nisy tao amin'ny firenena Kolosy, izay lasa amin'ny alalan'ny fombafomba anerenany hafa no hitanterahana sy fampijaliana tena, kanefa tsy izany no ambarany teninao. Ankehitriny izahay vonona ny ala amin'ny aloka ary tombo ao aminao Kristy. Satranao izay Tompo, satria maneho ny fahasoavanao aminay mandrakariva ianao sy ny fitahiana. Dia misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay nomenao izany fahasoavana sy fitahiana izany, ka nanatanteraka ny rakim-pisaorana izy. Nisaotranao Andriamanitra noho ny fahavitany sy fahatanterahany ny fanamasina ny fanambadiana. Tompo, dia angatanay aminao, ianao Andriamanitra tokoa no hiasa hitaradalana azy eo amin'ny fiainany fanambadiana izany, satria efa naorina amin'ny teninao izy ireo, ary tena aoka iorina tokoa amin'izany teninao izany, fa tsy sanatria eo ambony fasiky ny fahendren'olombelona. Eo ihany koa ny mpanomponao izay nahavita ny soutenance ary nahazo ny major de parcours. Tompo, ianao no Andriamanitra ny fahendrena sy fahalalana, ny fahatakarana, ny fahatsilovantsaina. Azony mandrakariva izy Tompo, ny amin'ny toy ny fiainany, ary mba ahafahany hanompo anao sy hanome voninahitra ny anaranao. Tondra-bavaka Tompo izay ankehitriny, ho an'izay rehetra manana tsy fahasalamana na fianakaviana na amin'ny tenany, na manatrika eto na ny an-tokantrano na ny amin'ny toeram-pitsaboana. Jesosy Tompo, Andriamanitra ny ankaiky sy Andriamanitra ny lavitra ianao, koa tanterao amin'ny tsirairay, tsinjovy sy trano izay rehetra manana tsy fahasalamana. Mivavaka Tompo izay ny amin'ny firenenay, indrindra fa akatoka ny fiandrasana anao Jesosy Kristy, indrindra fa ny fankalazana ny Krismasy zao. Eo ihany koa ny fifandrifininy amin'ny zavamisy eto amin'ny firenenay, dia avy nandalo ny fifidianana izay. Miandry ampitoniana ny vahoaka malagasy ny amin'ny fivoahany izany valim-pifidianana izany. Tompo, ianao Andriamanitra ny nahafantatra ny zavanisy nandritra izany. Tompo, azo mena lalana ny faharatsiana sy ny fahalovana, ny tsy fahamarinana, fa aoka ianao Kristy hiasa amin'ny tompona andraikitra rehetra, miandraikitra izany fifidianana izany, mba hanana ny vahoaka malagasy ny fahatokiana ho an'ireo izay napetrany eo amin'ny toerana tiany ametrahana azy. Satria raha manatanteraka ny tsy fahamarinana izy ireo, dia anatin'ilay voalaza soratra masina hoe ratsy fanahy. Nefa nambaranao tamin'ny teninao, tsy misy fiadanana ho an'izay rehetra ratsy fanahy. Mivavaka izay Tompo, ny amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ianao nefa nampijoro zany fiangonana zany, eo ihany koa ny tompona andraikitra tsirairay. Tompo, omeo fanahany fahendrena, fanahany fahatahorana anao Andriamanitra, mba hijoro modely mandrakariva eo anatrehan'ny fiarahamonina ny firenena misy anay.
ka mba ho taratra amin'ny olona rehetra indrindra fa izay kristianina tsirairay avy mametrika izany eo ampelatananao. Ny vahoaka malagasy rehetra manerina ny nosy tompo aoka tsy diso anjara ny fitahinao fa samy andray ny fitahinao avokoa ny tsirairay. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka zany. Amen. Hitsangana ny fiangonana hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina ka ny fanekempinoana nikianina na ny fanekempinoana faharoa ny ombonantsika manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsoto mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahatoka'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virtsy dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanampahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka an-tany nakavanany ray avy any no aviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Dia hoirantsika ny hira 720 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny an'olotra ny zanany andray ny sakramentany batisa. Thank
ampifaliana no andraisantsika reto namantsika reto izay manavao fanolorantenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Ino iary ny teny soratra masina anorena ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niara-ny levina taminy anareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nananganana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra tamin'ny finoana ny Kristy Jesoa. Fa na iza anareo ny natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa ray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sy ny mpiantoka. Misy fanekena ataonareo eto an-trehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka miangavinareo amaly izany arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ireto zaza reto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va ny hijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anareo fianarana ho an'ireto zaza ireto amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an' Jesosy ho tompo, mba ahazony ery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy, sy ampianatra azy hivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ngavanareo ary hitodika any amin'ny fiangonana hanamafy sany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga ny zanaka ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an' Jesosy tompo, mba hankalazoany hery andavan'ny asan'ny Satana. Vonona ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ekenanay antaterahanay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy, hanampanareo amin'izao andraikitra masina nekenareo izao izy, ka ny heriny dia tanterahina amin'ny fahalemena. Isika fiangonana kory havana, dia tompony andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika, aoka ary isika hitsangana hivavaka. Oh
mivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa, ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay raha io, manatrehanay. Aoka ny fananao masina, anome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ty, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantary ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy. Ireto zaza atao batisa ireto ane, ho voaray mandrika zay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary mpiray-sendrika aminy, noho ny asan'ny fananao masina, mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao zahay tompo, fa tanteraka ny faniriany ireto ray aman-dreny ireto, nombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Niangatanay fiangonana, dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao, ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farina amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantaka mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra taon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fanomezan'ny avo ando tany. Fanomezan'ny avo ando tany. Zao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao ane Tompo. Amen. Fanomezan'ny avo ando fitahiana. Fanomezan'ny avo ando fitahiana. Zao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao ane Tompo. Amen. Raiso ny teny fanomezany toky. Hoy ny Tompo, anaka, aza matahotra, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ko mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo, ary tezao reto zaza reto ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Dia hoe raintsika ny hira raiky amin'ny 370 hanatanterahana ny ranom-pahasoava.
ataontsika ny hira fahatelo amin'ny telopolo ny firana fanampiny ny andininy voalohany sy fahatelo dia hiakatra itenolona ireo mpanompon'Andriamanitra nitokanina ho mpandray ny fanasan-telo. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika nio ny andray ireto olom-boanjina anampy ny tompo isan'andro isan'ny fiangonana ireto. Vavolombelon'ny fanekena ireto olona ireto ny antso sy ny fivavahany fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatsiarovana anavao indray efa niantsona sy nandraisina antsika tsirairay avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana aokary isika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina efa nampianarina fitonoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekena teo amin'ny batisa. Aokary tsika fiangonana hitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray mandrakizay io misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay sitrakao mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny fitiavana nantona anao. Andriamanitra tsara sy matoky io nino ny fanambaranao izahay dia ho amin'ny batisa dia natokanay zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsahany fahasoavana ho aminy nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao ary ankehitriny rehefa nandray ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finony ry Tompo mba henoy ireny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo raisikoa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Enoy ary ny tenin'ny Tompo sy avy amin'ny soratra masina. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona tao anaraka dia aoka izy andany tenany sy tondra ny azo fijaliany ka anaraka. Fa na iza no tao hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko
dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny aina? Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no raha lako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany na zovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ikeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Na zovy no anda eo anatrehan'ny olona, dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Koa mangataka anareo ary zahay ry hava malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra te ho isany. Ianareo va mino an'Andriamanitra pary atsika sady raitsika any an-danitra, izay tia atsika ka nanome an' Jesosy Kristy zanany lahatokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika. Mino an' Jesosy Kristy zanany, izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo? Mino sy manaiky aho. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny fanekeny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina, mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tia n'Andriamanitra sy hankatoy ny sitrapony, ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakinany bebola ary famonjena ny fanompom-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino. Manaiky ny ho tia sy hankatoy aho. Aoka ary ianareo hitodika any amin'ny fiangonana anamafy izany fanekenareo izany. Izao raha samy ary mahefa ny ravaka. Izao ry anarana lafinaritra taty anahy, izao ry anarana la Filetisia, dia manaiky sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy, voavela ny heloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny ho tia sy hanompo azy amin'ny foky rehetra, nanapa-kevitra ao ny andray ny fanasan'ny tompo, izay anehoan'ny mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mino, tsirarain'ny sitrapony, ka hiezaka ao ambany fitarian'ny fanahy masina, ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa. Amin'ny maha-samy mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy, mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy eo amin'ny toerana rehetra alehako. Herin'Andriamanitra ny ankinako hatanterako izany rehetra izany. Amen. Noho izany ny fanekena nataonao teo izany, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isany momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy to izay niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka fa mombanao ny tompo. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo izany, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isany momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy toa izay niantso ianao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka fa ny tompo ny mombanao. Noho izany fanekena nataonao teo izany, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isany momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy toa
izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorona ary mitoetra anao. Amen. Mitsangana mahireza sy mahatanjah fa ny tompony momba anao. Aoka hitsangana aoka hivavaka isika. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha io ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy ampahibeny maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra raha io no niantso azy, ko namaly izany antsonao izany izy, da io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany no ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy hanantona ny latabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, matanjaka ny finoany, tsy azo ozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy amin'ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandraka izay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Enoy izahay ray ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba tsisy hiakany sady voninahitra ao, dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra voninahitran'Andriamanitra raitsika. Mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny heri ny fahirezana, dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Ny katekomena no anatanteraka ny hira anaovana ny rakibasoavana.
izao dia ambara amintsika ny raharano fiangonana ko miangavy ny tompona andraikitra amin'izany mba hanatanteraka ny fanompo. Dia mbola ampitomboina aminareo rehetra ny hery hafana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izany indray ny vaovao iray izao maraina izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaoran'Andriamanitra fa totoza soamantsara andro amin'ny maraina ny fantsiana ny teti-bola 5 ny fiangonana izay nataon'ny mpihevitra rà. Isaorana isika rehetra nandray anjara tamin'izany. Manomboka ny hariva ny herinandro sambatra eto amin'ny fiangonantsika ny anio iarahana amin'ny sampana Dorcas manomboka amin'ny 5:00. Anatanteraka famangina tsy salama isika orin'izao fanompoam-pavahana anio maraina izao atao izany eto am-piangonana ihany. Ny vadiny Tati Monika ao amin'ny dekona finoana izay niditra hôpitaly. Avy amin'ny sampana Dorcas manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao rehetra. Anio hariva no anjaran'ny sampana Dorcas amin'ny herinandro sambatra manomboka amin'ny 5:00 koa manentana antsika mpianakavy finoana hiara-paly amin'izany. Ny tenue an'ny sampana jupe rouge ambaniny fotsy châle rouge tonga amin'ny 3 ora sasany tolakandro. Avy amin'ny sampana sekoly alahady mitohy hatrany ny fampianarana fety krismasy anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro koa manentana ny mpianatra sekoly alahady rehetra mba ho tonga anatrika izany. Avy amin'ny safif misy ny fampoam-pavahana toy ny isaky ny alarobia 20 Desambra ho avy izao. Ny anjaran'ny safifa kosa ho an'ny herinandro sambatra dia ny sabotsy 20 Desambra 4:20 manomboka amin'ny 10:00. Amin'ny fotoan'io dia iangaviana ny 3F ho tonga amin'ny 3 ora sasany tolakandro. Manantena tsika mpianakavy finoana anatrika izany fotoana izany. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara finaritra ampatsahivina isika mpikambana fa amin'ny alarobia 20 Desambra ho avy izao ny anjarantsika AFF amin'ny herinandro sambatra ka amin'ny 10:00 ny fahatongavana eto am-piangonana. Manaraka izany iangaviana ireo mpikambana izay andray anjara amin'ny liturjia amin'ny fotoan'io hijanona ao aorian'ny fampom-pavahana hanao ny fandaminana miaraka amin'ny vaomiera aram-panahy fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Avy amin'ny sampaty mijanona ny kapesy ny mpiandraikitra rehetra ao aorian'ny fampom-pavahana anio maraina. Rakim-pisaorana misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ara-masina. Salamo 7:1 ny andininy voalohany. Rakim-pisaorana atolotra noho ny fataterahany fanambadianay dia faly manolotra rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Salamo 4:1 ny andininy 7:20 sy 8:20. Ianao no natera